Nampiantso fivoriana tsy ara-potoana ho an'ny parlemantera ny filan-kevitry ny minisitra Omaly. Fivoriana tsy ara-potoana izay isahana ny fandaniana sy ny fandaminana ny volavolan-dalàna momba ny vondrom-bahoaka paritra manana sata manokana. Arahantsika ny andindinim-baovao. Tapaka teny anivon'ny filan-kevitry minisitra Omaly tolakandro ny fiantsoana fivoriana tsy ara-potoana ny antenimieram-pireneny. Hatreto dia mbola tsy nisy fanambarana ofisialy amin'ny daty izay hanombohan'izany fivoriana izany. Raha ny fanazavana nentin'ny mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta kosa dia amin'ity volana martsa 2024 ity no isokatra izany fivoriana tsy ara-potoana izany. Lany tao anatin'izany filan-kevitry minisitra izany ihany koa ny volavola'n-dalàna momba ny vondrom-bahoaka paritra manana sata manokana ka anisan'izany momba ny commune Antananarivo renivohitra. Lalàna izay anisany andrasana fatratra mialohan'ny hanatanterahana amin'ny fifidianana ben'ny tanàna izay ho atao ny 17 volana jolay ho avy izao. Ho an'Andriamatoa Elson Brisson, filoha-hevitry ny antenimieram-pirenena dia tsy tokony hemitra intsony izany fifidianana izany. Indrindra moa zany dia izahay ato anatin'ny biro maharitra moa zany dia mbola tsy naheno ara-pomba ofisialy ny hoe hisy fivoriana tsy ara-potoana ny ato anatin'ny mpampanjakana antenimieram-pirenena mikasiky ny extraordinaire. Fa ny tsy leo trofina fotsiny dia hoe hisy ny fivoriana dia momba n'ilay statut particulier ny Antananarivo. Tsara maramaraka moa fa efa nolaninay izy io dia mbola averina ty aminay ka mbola tsy tompelantanana zany ny pitipisy momba an'izany dia ho hita eo ny mombamomba an'izany. Tsara ny maramaraka ataonay ihany moa zany dia fa dia miatsika ny fifidianana ny vahoaka malagasy. Zahay manokana moa zany dia efa vonona amin'ny angady sy ny arona satria efa ela be ny madany ben'ny tanàna efa ho demanda satria efa 8 taona midiky zany fa tokony tsy hemitra ny fifidianana amin'ny 17 ny volana jolay amin'izao fotoan'izao. Ny antony ny olona efa tsy miaino ny feon'ilay ben'ny tanàna any aminy fa dia hoe tokony hiongana an'io dia an'io ihany. Raha ny mikasika manokana ity volavolan-dalàna ity dia anana andraikitra maromaro kokoa ny délégué-ny boriboritany tsiraray eto amin'ny tanàna Antananarivo. Amin'ity volavolan-dalàna ity dia ny ben'ny tanàna iray ihany no hitantanan'ny commune ary hovidin'ireo mpanolotsay paritra ny délégué-ny boriboritany araka ny vaovao voaray.